jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasa, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary fa 17 ary ny 7 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaim-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka mba tsy ho zany enehinao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana ho tahin'Andriamanitra ianao. Amin'ny foravoravo no iaonako atsika menakavy etondray atao anatin'ity fandarana faran'izay mahafinaritra ity izay andraisantsika lesona lehibe ary fitarihana mahafinaritra tokoa izay noheveriko fa nova indrindrandrindra tsika tanora satria mifantoka tanteraka amin'ity fampianarana ity amin'izao fotoana izao aloha ho an'ny tanora mba tonga ny tanora hietsika sy hanao zavatra hivavaka aloha tsika amin'ny alohan'ny fandarana tompo vonimboniny izay iain'ny fampianarana avy aminao vonimboniny izay iain'ny teny avy aminao sy ny fitaridalana avy aminao mitenena Jehova ao fa vonina iaino izay mpanomponao tario indray izay amin'ny fitarihana ara-panahy ary mampianarana ny zavatra tokony ho takatray tompo malalako amin'ny anarana tompo amen. Deutéronomie 28 Deutéronomie 20 no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe eo amin'ny andininy 12 ho voan'ny Jehova ho anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoany andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy ho sambotra dia ho ataon'i Jehova ho lohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa fa tsy ho ambany raha miainy ny didin'i Jehova Andriamanitra ao izay andidiny ianao anio ka mitandrina manaraka azy izay tenin'Andriamanitra izay no akana fampianarana ho antsika tanora rehetrarehetra izay tenin'Andriamanitra tena mahavelona fanantenana ary rapino ianao mijery an'ity fandarana ity dia tena natokana ho anao mihitsy zany teny izany natokana ho anao zao ity fampianarana androany ity manao hoe ho voan'ny Jehova anao ny lanitra fitehirizan-tsoany andatsahany ranonorana amin'ny taninao sy amin'ny fotoanany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra ary ampisambotra ny firenena maro ianao ampisambotra ny firenena maro fa ianao kosa tsy hisambotra tena za miteny aminao hoe manaova amen manaova amen manaova amen ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra fanontaniana mipetraka dia hoe pastera za nge efa tena mivavaka za nge manompo ny tompo fa maninona zaho azoana nan'olona vola zaho azoana nan'olona trosa boka ny trosa nefa io ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe ianao ampisambotra ny firenena maro fa ianao kosa tsy hisambotra
fa maninona no lasa pitrosy ianao, fa maninona no lasa misambotra ianao. Tsotra le antony. Ny antony voalohany indrindra ry havana dia izao, raha ny baiboly zao mijery eo amin'ny 2:7 izy hoe ho ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa fa tsy ho ambany. Eto aloha mbola te hampahery kely meloha ny idirako dans le vif eno tsara. Tena hoe ny planin'Andriamanitra amintsika ry havana dia mpampisambotra, mpanome. Zany ny planin'Andriamanitra voalohany, oloany, tsy hoe eo atenatenany tsy hoe eo ampovoanimbony fa nataon'i Jehovah oloany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa, ho ambony tokoa fa tsy ho ambany. Zany ny planin'Andriamanitra atsika rehetrarehetra. Ahoana no atateraka an'izany? Ny zavatra mifanohatra an'izany ary indraindray ny zava-misy, ilay fianakavianao gentlis, ilay fianakavianao tsy mivavaka, to manakatao sy manakarena, fa ianao ilay mivavaka be to mahantra velona. Ieno engeza ho ady sotsika izao ry mpino hoe, ieno izy ho ady sotsika izao ry mpanompon'Andriamanitra fa manana adosoana goavantsika, manana olana goavantsika. Fantatrao ny mahatonga ny gentilisa manakarena, fantatrao ny mahatonga ny gentilisa manakatao ary manakarena. Ny gentilisa tsy mino an'Andriamanitra, ny gentilisa tsy mahatoky an'Andriamanitra, ny gentilisa tsy mino ny baiboly, ny olona gentilisa tsy mino an'Andriamanitra mita. Noho izany rehefa tsy mino an'Andriamanitra izy fa mita Andriamanitra dia mihetsiketsika izy, mihetsiketsika amin'ny heriny, mihetsiketsika amin'ny tanjany, mihetsiketsika manao zavatra, mihetsiketsika manao an'ity satria izy tsy mino an'Andriamanitra. Dia ny atodohany ny ampiasainy mihetsika izy. Dia rehefa mihetsika izy manao zavatra, mandroso izy manao zavatra, dia manakatao izy, miditra amin'ny vola, miditra ny arena, miditra ny manangana trano izy, imezany fotsiny ianao le mpivavaka be, imezany fotsiny. Aiza ny adosotsika? Itsika indray mahery mivavaka be, mahery mivavaka be, mahery mivavaka be, fa ny tanana tsy mihetsika, ny tanana tsy mihetsika, ny tongotra tsy mihetsika, tsy voninanao zavatra, fa manantena fahagagana fotsiny dia manantena vavaka fotsiny dia manantena dia zay fa tsy mieritreritra nininona. Dia jerevo nge zany telin'ny paster zany fa dépassen'ny olona tsika, imezany gentilistsika. Andriamanitra nefa efa naverimberiko teto zany fampianarana zany. Andriamanitra nefa dia ozy izy mivoalaza ny baiboly manao hoe maty ny finoana raha tsy arahana asa. Zany hoe namana mpinoana be mirehitra ohatry ny ahoana ianao nefa tsy vonona iasa, nul, zéro ny valana, nul. Fa tsy maintsy misy asa dia mihetsika amin'ny finoana. Efa nyteneko teto fa Adama nge ny olombelona voalohany no fironon'Andriamanitra, ary Adama tena tian'Andriamanitra, Adama tena mahafinaritra an'Andriamanitra, Adama tena tanakavanan'Andriamanitra. Nefa rehefa nofironona Adama vakio ny Genesis 2 dia nofironona mba hiasa, hitandrina sy hiasa ny say Edena. Zany namoronona ny Adama sy Eva, nofironona hitandrina sy hiasa. Fa itsika araky ny tonga toroteniko fampianarako teto maly hoe tamin'ny fakimaly, fa na dia ny zanak'Israely rangera lasaina-bavy, nisy fotoana ny periode, nisy hoe teto ny fotoanany ino izy ty, fotoanany manalatsaka avy any an-danitra. Tsy niasa izy ireo satria tany amin'ny désert, tsy afaka niasa izy ireo satria mbola mandeha lalana ditongotra ho any amin'ny tany Kanana, tsisy tamimbola azony ambolena. Noho izany voatery Andriamanitra tsy maintsy nandatsaka mana avy any an-danitra mba ho sakafony. Voatery Andriamanitra nikapoka vatolampy mba hosotrony, mba hisy rano hosotrony. Fa rehefa tonga tao amin'ny tany Kanana izy
dia tsisy manalatsaka tsony tsy nisy manalatsaka tsony fa ozy Andriamanitra ndana amin'izay miasa ndana mamboly dia nivokatry ny tany nivokatry ny tany izay no ivelomanareo nivokatry ny tany. Alleloia. Zany ry havana ny lalàna tsy maintsy miasa ka zany ny avantage ny jentilisa. Ny jentilisa tsy nino an'Andriamanitra, ny jentilisa tsy mivavaka dia tsy maintsy nampiasa ny heriny za tsy miteny hoe mety tanteraka fa ny akamaroany ny jentilisa koa rehefa tsy mino an'Andriamanitra dia miasa izy manangana dia midofotra tampoka. Izay ny grave be, midofotra tampoka. Ary eo indray tsoroko amintsika ny zanak'Andriamanitra fa eo indray ny tombontsoa antsika. Inona tonga ny baiboly hoe ho afindro aminao ny arenan'ny jentilisa. Ino mahatonga ny baiboly ny teny atao amin'ny Isaia fa firy izy iny vakitsika vetivety inge ny atao amin'ny Isaia fa 70 Isaia fa 70 eo amin'ny andininy fa 112 manao hoe ary idanadana mandrakariva ny vavadinao tsy hirindrina izy na andro na alina hampidirana ny arena ny firenena sy ny mpanjakana izay fa voababo ho ao aminao. Afinaritra be averiko indray mandeha. Ary idanadana mandrakariva ny vavadinao tsy hirindrina izy na andro na alina hampidirana ny arena ny firenena sy ny mpanjakana izay efa voababo ho anao. Eo indray ny avantage ny mpanompon'Andriamanitra. Raha voavonina hetsika ianao hanao zavatra, ianao manao hetsika kely fotsiny dia misy jentilisa amin'izay ihany bloqué an'Andriamanitra amin'ny fiainany. Tena tsoroko fa zany ny lalànany. Ireo le jentilisa manevateva an'Andriamanitra eo, ireo le jentilisa tsy mino an'Andriamanitra eo, ireo le jentilisa manao tsinotsinona an'Andriamanitra sy manao tsinotsinona fivavahana ireo. Nanangona izy, nanangona narena izy, nahazo miliara, navita trano be da be, nanangana natsangana orinasa fa amin'ny fotoana misy zanak'Andriamanitra anankiray mihetsika bloqué an'Andriamanitra amin'izay io jentilisa io. Niasa 20 taona izy, 30 taona izy, niary miliara izy, nanangana andrizy fa tampotampoka tonga dia bloqué daholo ny zavatra ataony. Dia amin'iny fotoana iny amin'izay le zanak'Andriamanitra izay nanomboka nihetsika nanao zavatra dia io tanteraka io teny io. Ary idanadana mandrakariva ny vavadinao tsy hirindrina izy na andro na alina hampidirana ny arena ny firenena sy ny mpanjakana izay efa voababo anao. Zany hoe efa misy arena efa voababo any fa ianao le nanomboka nihetsika, misy vavahady eo aminao, misy tany malalaka ao aminao, hampidirana ny arena dia afindran'Andriamanitra ao. Afindran'Andriamanitra zay le hoe famindran-karena ataon'Andriamanitra. Dia ny arenany jentilisa mahita an'izany tompoko imbe da be. Ny olona niary nandritra ny taona maro fa misy fotoana amin'izay io sakanan'Andriamanitra io jentilisa io le jentilisa tsy mivavaka io. Ka manomboka misy mpanompon'Andriamanitra eto manao zavatra dia ty tsika eto fa Andriamanitra mihitsy eo amin'ny tontolon'ny fanahy mamindra ny orinasa io ataovy amainina hovidinao mora foana, ho lasanao mora foana. Nanangana an'io izy mety 20 miliara fa ianao vidy an'io mety 2 miliara. Ny vidy an'ireo tomobile ireo izy camion, sprinter, ny vidy an'ireo izy mety nivitiny hatrany amin'tsaiko 4 miliara ny fitambaran'ireo machine rehetrarehetra eo fa ho afindran'Andriamanitra aminao dia ianao ny vidy azy 4 miliara ny vidianany andreo hatramin'ny machine, hatramin'ny trano, hatrany amin'ina ianao ny vidy azy 400 millions. Afindran'Andriamanitra ao aminao, ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary idanadana mandrakariva ny vavadinao tsy hirindrina izy nandro na alina hampidirana ny aren'ny firenena sy ny mpanjakana izay efa voababo anao. Raha vao manomboka mihetsika ny zanak'Andriamanitra manao zavatra ny tanany, mihetsika ny sainy dia manomboka misy fanambinana miaraka aminy, misy fanambinana miaraka aminy. Teboka ray voalohany mahatonga mipino mantra dia izy kamo, izy tsy vonina hetsika, izy vonina tsy hanao zavatra, izy mitavandra fotsiny hoe tompo andatsao manavany an-danitra bloqué anao. Zay ny olana voalohany. Ny olana ray faharoa atao amin'ny saina
tsy hoe manana todo ianao zay ry zanak'Andriamanitra isa hitanao no mahatonga zay mahasamy hafatsika amin'ny jentilisa mahasamy hafatsika amin'ny olona tsy mivavaka ary mpiny malala isa ny jentilisa manana todo fa tsy maharitra averiko indray mandeha ny jentilisa manana todo fa tsy maharitra midovotra foana izy satria le saina maha-olombelona ny entiny le saina maha-olombelona ny ampiasainy de zao mahangona izy mahangona de solokiny namany tampoka izy aveo mahazo 1 milliard 500 millions izy manangana an'ity izy fa aveo izy le namany akaiky iny ihany no misoloky azy de potika tampoka indray izy de miarina indray zany daholo mahazo ny jentilisa satria ny jentilisa tompoko ny olona tsy mivavaka ny olona tsy matahotra n'Andriamanitra tsy mandray tolotsaina avy any an-danitra tsy mandray fatakarana avy any an-danitra sy saipatany ihany ny ataony raha vehivavy izy zao ohatra raha vehivavy de jonon'ny lehilahy mora foana izy amin'io iny misy lehilahy mpanan-karena manjono azy iny misy lehilahy manana 4-4 manjono azy de tonga izy de mora babo kely ny vehivavy raha vao manana ny tenao raha vao hoe ohatra ianao directeur général mitoerina misy ohatra lehilahy ianao ka directeur général kanizany izy vehivavy eo ambaninao ny 90% re vehivavy za tsy miteny hoe vehivavy rehetra misy vehivavy mahatoky ihany ao misy vehivavy tsy anaiky tsindrinao zany ao fa ny 70% ny re vehivavy reo indrindra izy tsy matahotra an'Andriamanitra ka tsy mivavaka de tsy maintsy azo ny DGI daholo ny côté azy de midovotra daholo satria zay le fisainana avy amin'ny maha-olombelona de ny jentilisa io zany maranitra be izy io fa midona tampoka mipoka tampoka fa tsy ohatr' zany ny zanak'Andriamanitra satria ny zanak'Andriamanitra amin'ny mampiavaka azy de zao manana révélation avy any an-danitra mandray vision avy any an-danitra mandray directive avy any an-danitra mandray fitarihana avy any an-danitra de tsy mety midovotra zany tsy mety midovotra satria na misy olona mieritseritra isoloky ary eo misy olona mieritseritra isoloky ary eo isoloko ia de ny zavatra misy tsy azonao solokina zany ny zanak'Andriamanitra satria ny zanak'Andriamanitra manana fanahy masina miteny aminy hoe attention fa mpisoloky olona io za aloha zany ry havana malala za de tsoroko aminareo za tsy de mbo midovodovotra fahatany zany za tsy potipotika fahatany zany voninahitra ho an'Andriamanitra fa tsika mba mandray tolotsaina lalina avy amin'ny tompo mandray fitarihana lalina avy amin'ny Jesosy tsika de mbo hita daholo eny ihany ny zavatra misy rehetrarehetra de mbo tsy azo ny olona solokina fahatantany zany tsika miala maina mihitsy zay olona mandany fotoana amintsika hoe aiza ny amelezana ny pastererity iny fa na de telo volana ary izy manomana ny programme ny anapotika atsika dernier moment io rafa segondra farany io tonga de potiky de lany fotoana fotsiny izy namely anao tany satria ny antony ianao nge misy lalana tonga de lalana hafa mihitsy tsy afahan'ny olona mamely anao satria Andriamanitra no mitarika anao e fanahy masina no mitarika anao ary izay no mahatateraka ny titerin'Andriamanitra ito ty amin'ny Deutéronome avake antsika ty hoe de ho ataony Jehova voalohany ianao fa tsy horambony ary ambony tokoa izy tsy ambonimbony fa ambony tokoa fa tsy ambany tsotra le antony rehefa mihetsika ny tananao ianao misy fitarihana avy amin'ny fanahy masina de maharitra be ny zavatra ataonao zany tsy potipotika ho azy zany tsisy olona afaka manapotipotika anao azy zany fa misy fitarihana lalina avy amin'ny fanahy masina de mandeha ho azy ny fiainanao rehetra zany ny ampaherezako atsika ka ny erreur atsika pino itsika tsy vonona hetsika fa vao mihetsika fotsiny ny tanatsika de misy fitahina ny amo zany mahafinaritra anazy zany amin'ny sabotsy avy zao amin'ny sabotsy avy zao mifamaranana an'ity le séminaire ity tena ametsodran'ny goavana ho an'ny tanora rehetra nanasika ny fotoana io efa nisy tsodrano be da be fa nomeko nandritry ny 3 semaines zay nandritry ny 3 herinandro an'izy io ary betsaka rehefa tahin'ny tompo betsaka ohatran'le anabavy kely mpiara-miasa ato amin'ny radio ato zao anabavy Philomène
de izy moa zany miasa ato amin'ny radio, miasa ato miara-miasa amin'ny fampandehanana amin'ny télé resaka tamiko izy omaly zao mbo nanomiana fitahina mba amanaliny maromaro, mbola tsy amanetsiny aloha fa manaliny maromaro no nomena. De mbo nitantara-dada nanao nietsika rehetra de mbo nalafo akanjo 5,40 ndray lafo koza izy, nalafo akanjo 5,40 andray nalafo, de mba tonga amin'ny fitahina de mba nomeny apahany kely amina million tombony azony mafinaritra zany zany mba rehefa miona amin'ny eo mba mamme kely mamme goûter izy ndray omaly mba namme amanaliny ilazako amintsika ty fampianarany ty tena efficace ary maro rehefa nitsofina rano tena nitahin'ny tompo fa mbola maro koa reo tahin'Andriamanitra ndolo anaraka fijorona vavolombelontsika menakavy. Misy vady ato ivony tsy malala mba afaka miakatra ve? Na izy vony tsy malala mba miakara kely aty joro vavolombelona kely. Miakara ty fa reto anisan'ny jeune conquérant nanomboky izy asifiteka mafy. Ay de inona ny zavatra azo tantaraina eto ny fiadanan'ny tompo? Inona ny zavatra nataon'ny tompo taminareo makasika an'ity le zavatra ampianaritsika eto ty? Zay zany tamin'ny taona 2020 natao mariazy teto de pasteur zany hoe décembre 2020 ça fait telo taona zany telo taona zay de pasteur nitsodrano anay hoe atsangana tranonareo azo fiarinareo de nefa ny taoriana mariazy zay nandalo olana be de taorianan'iny pasteur nitory-teny hoe miala mitany rainao sy miavanao de niala tao amin'ny le trano tsy hofaina zany zay fa nanomboka nanova de nanofa trano ary tamin'izany tena olana be mihitsy de nanomboka teo zay nanomboka niasa nanao vente en ligne reny de vola 5,000 nampiasaina voaloha aloha de nety nanomboka nety le asa nety fa tamin'izany commande 5 raha be indrindra ny azonay ndray andro de taty arina lany le entana namidinay de teo zany nahazo vision hoe afaka mamorona ny entana io koa zany za orakorakama halleluja nahazo vision enao hoe ianao no mamorona an'io de mivavaka de za nefa ny zavatra ianarako mba narenakibony tany nefa le izy resaka chimie mihitsy de mivavaka de miconnecte de nomboka nahita olona afaka mamatsy an'le produit anaovana le izy de natao any connecte amin'ny internet zay ihany le internet mikaroka hoe halleluja de nikaroka de nanomboka nahita flacon asina le izy de lasa nanomboka lasa orinasa ndray zay taty arina de lasa mamatsy lasa maromaro ndray am'izao de lasa nareo mihitsy mpamorona an'le izy zay mihitsy mpamorona an'le produit am'izao de tamin'ny janvier teo zay nomeny jesosy fiara de tamin'ny herintaona zay vao nahazo trano de navita trano zay am'izao halleluja raha tsy metsika am'izany ny ambomponao de ambompo isy namisavy mihitsy alefa misaviana mahery vaky avy any faritra tsy momitsy tena inona ny azo malala anampianan'izay hoe ny azo anampianan'izay tamin'izay le niala tao amin'le trano tsy nofaina de tonga nanova trano eninalina zany nova tranonay tamin'izany de nefa le asa tena nikatso be tena hoe tsy isy le vente en ligne zany tsy azo nampiasaina mihitsiny de ny vola tao ampelatananay dimanjato sy 3 ariary de ozy le vadiko hoe andao ty atao fanatitra fa raha hitantsika amin'ity Andriamanitra de mbola velontsika fa Andriamanitra nitoy any rehetrarehetra sabata zay nanao an'io fanatitra io lady marainy lady rapitsony ino nisokatra le asa de nanomboka nety le izy de ny azoko anampianan'izay mifagagana tena misy fa mila mihetsika indrindra fa ny tanora am'izao fotoana zao de nisy taona zay tamin'izay nandalo ady io nivarotra vavanomby satria tena nikatso zany le asa de tsy hita hoe inona ny vavanomboka io mety
Sara raha 5,000 ny azonay tamin'izany manao an'ilay izy dia iny fankasitrana an'Andriamanitra tao anatinay foana hoe mbola ho tafita dia ilay tsodrany pasteur teto ambony teto konkoa zany tao anatinay foana hoe mbola ho tafitsika mbola tazononareo foana zay le toriteny teo hoe miconcentré ava foana amin'iny zay nylazain'Andriamanitra rehefa niteny izy fa ho tafita ianao mety misy ny fanelingelenana mety misy ny fahavalo mety misy ny blocage fa zao foana ny tenin'ny tompo atsangana trano ianao azo fiara ianao tsy maintsy ampiasa olona ianao ho lasa patron anao aza amin'ny raharaha zay any ambadika fa zay ihany tsy maintsy ho tanteraka amiko zany alleluia Andriamanitra tsy mba olombelona ka na zanak'olombelona ka efa nilaza avy eo izy ka tsy ho tanterahako efa niteny avy ka tsy ho tovo dia toy izy fa nitapahako dia tao aorianan'izay nisy taona tamin'ny congrès tamin'ny herintaona teo tamin'ny volana omo iny niteny tena amin'ny collision pasteur Ertina hoe tokony anao sacrifice dia vola tao aminay 1,5 million saika andoavana karaman'ny mpanao tranonay voalohany indrindra fa tao anatinay nivadiko tonga dia nakena aloha teny dia hoe andao vakina le boatin-drakitra dia andao anatitra ho an'i Jesosy tsika dia tao aorianan'iny tao aorianan'iny collision mihiny tranonay anomboka ny efa voaconfirmé daholo zany ny mpanao trano nanomboka teo le trano nanomboka septembre le trano volana novembre le izy vita nefa 1,5 million sisany taminareo nataonareo fanaty dia tao aorianan'iny septembre le izy novembre tapaka novembre zany antso pasteur Ertina tam'le nisy fanentanana teo hividy trano pasteur Ertina dia tonga tany an-trano zay vady dia niresaka dia ndao andeha efa 1 million amin'ny pasteur dia niantso amin'ny pasteur zay hoe misy 1 million ato lefa hividanana le trano dia niteny tamin'ny pasteur koa za tamin'izay mba hoeto ambavaka fa zay mba maniry fiara satria ny zanako zay efa anankiroa dia mivadiko nefa manao asan'Andriamanitra anapita-tapika dia misaraka foana zany zay satria le zaza tsy mazaka taxi be dia tao anatin'izay novembre zay naniry an'izay tapatapako novembre début janvier le izy nomeny Jesosy voray volana zany zay nazahoanareo vita ny trano fiara azo zao ny orinasa mihodina tsara dia efa nitatra koa zany zay zao misy machine ao afarany any ivelany am'izao mihitatra avy reny kely zay mo zay maninona tsara misy machine zay ao afarany avy any Chine am'izao mihitatra ataovy alleluia mafy izy vonina hitatra izy le izy hoa raha vo miononareo hoe ty de ty dia tavelo nareo fa mila mandray vision foana dia maninona mitatra isan'andro rehefa avy nandeha ny anina dina reny atao ohatra zao ny raha lato varika eny dia mila manao sosisy ohatra hoe anina dia mandeha indray dia inona reny amadihana kely dia somary anina aony reny hitondrana an'ity sao dia tokony misy zavatra azo atao foana ataovy alleluia mafy zany mandray vision amin'ny tompo fa tsy hoe bolonga keny io dia eo ohatra zany ataovy alleluia mazava sa tsy mazava zany misy zavatra foana zany azo trandrahana inona ndray eto zao dia inona eto raha mpanao gâteau anao dia aza mijanona gâteau inona ndray ny tokony azo atao manaraka ka anaova sao dia ina alleluia inona ndray ny azo atao manaraka avy manao gâteau dia anao croissant ndray dia anao pain choco dia ataoko asao dia siko sase kely dia siko etikety kely dia ataoko ohatrao dia zany le hoe mihitatra dia mandray inona isan'andro vision fa tsy hoe eto dia teo dia varotra vary aminana sikotoza dia teo dia tavela teo 7 taona 10 taona 20 taona dia tsiketo fa raha tany 10 taona ianao varotra zay fa potika ianao zao raha vo tsy mivelatra ianao fa tsy manozona fa ianao zao le mitaraina koe délivreo mitaraka pasteur fa misy blocage fa tsy blocage io fa tsy blocage mahazo anao io fa tsy fihitarana tsy manana vision anao dia potika tsy maintsy mihitatra ianao sana raha mpanjaitra ny asanao dia aza mijadona eo amin'le zaitra mifandana mitady fomba hoe ahoana ny anamboarako t-shirt mandeha misy lamody tsotsotry reny be da be ao anaty Facebook hita araky ny tenin'ny rahalatatro hoe naka entana taman'olona izy le produit tany aloha dia tsisy zay le fitahiny tompo tsisy entana ntsony tany amin'le olona ino no nitarika azy hoe
nazo vision hoe andeha amboariko asivitehaka mafy raha lasaina vavy zany ange le plan topo e zay resaka hoe misy foana ny obstacle fa ianao mandray iny isan'andro vision fa raha izy zao no mijanona eo am'le hoe tsisy entana tsony ry malala fa andao atory am'izay de teo totavela fa hoe tsisy entana tsony hitodiana ny lasa de maninona andao amboaritsika io zay nataony izy mivady andao amboaritsika produit io atsangatsika zao izy indray ny mpamatsy nareo zany zao mamatsy orinasa maro anakefatra am'izao ny orinasa vatsinareo ie am'le zavatra ataonareo zavatra ataonay malala manakamba de ny miasa azo lazaina hoe nikizy mivelona am'le asanay ampiasainay zany a efa anankisivy izy zao miasa ao aminay asivitehaka mafy tamy voalohany nareo mivady zay any za miconnecta de izy manao livraison ohatran'izay foana ny asanay hatram'izay zao efa mampiasa olona sivy zao efa mampiasa olona rehetrarehetra zany ampiasaina daholo hatramy manao carton hatramy manao produit mitondra mipagina rehetra raha teanao zavatra lehibe anao de mila olona mpiara-miasa fa tsy hoe nareo mivady rery de eo de fa raha nareo mivady rery tavela teo nareo fa taky zay nareo fa miverina tany amy bisikilety nareo fa nahay nampiasa olona zay le toko vision le zavatra ny tataraiko rehetrarehetra teo zany isy tatarain'izy mivady zany voaray sa tsy voaray zany voaray izy izy ny maray tsara n'zany zavatra ampianariny zany zany le izy ary nafinaritra sotra ny tompo fa mbola tsy niona tamin'izy mivady reto raha tsy tamin'ny mariazy nareo ngamba sa fa raha tsy zany angamba de hoe karamay paster reo fa de ny faniray tsara mihitsy a i paster ihany no miteny tamiko hoe misy olona ijory vavolombelona ozy izy teo de ana de misaotra ny tompo fa de tsofoko ranonareo mivady mbola izy fahasoavana be da be atrany a hitatra tranony orinasa de izy fanambinana sy fahagagana tsy azony tevolo sakanana mandrak'izay amen amen misaotra an'andriamanitsika no zay fijorona vavolombelona mahafinaritra zay a araky ny nampanantenako teo de ny sabotsy ho avy izao 24 février zany no hamaranatsika nyty séminaire lehibe mahafinaritra be hoe jeune conquérant ity na hoe tanora mpandresy tanora mpandrombaka tanora manangana fiainana mahafinaritra tanora fiain'ny fahasoavana jeune conquérant sabotsy avy izao no maranatsika azy zay ampianarako zavatra accélération zay indray no tena ampianarako amin'ny sabotsy raha tsoriny iaccélérena ny hoe rehefa nanomboka ianao de ahoana ny fomba iaccélérenao anafaingananao satria ny tena marina ry havana ho ampianarako amin'ny sabotsy moa izy ty a tokony isakal de mandray vision vaovao ianao isan'andro de misy zavatra mila miova tena misy ozina tompoko ary misy fanamamatotra ren'le olona le hoe efa tsy mandeha ny tsena efa tsisy tsena de midonaka eo fotsiny de miandro tsena ao nareo telo mianaka nareo dimy mianaka de miodikodinao de ray volana nareo ny tsena efa tsy mandeha de ny ray mipetraka ao anatiny anankiroa mipetraka ao anatiny ray mipetraka eto ivelany mipetraka ambony bidon de ny ray efa miaino hoe tsy hita de tsisy ninina le tsena amin'ny efa miandry fahafatesan'le tsena fotsiny tsisy ninina tena oziny reny de eo nareo menakavy de midonaka fotsiny le tsena nefa amorony arabe tsara be le tsena tena tsara toerana nareo nefa olona mibonaka fotsiny ary tsy hita zay tena oziny zany fa ny tena zanak'Andriamanitra manana ny ositra Andriamanitra sy misy fanambinana tsy ndreko tsara sady manana ositra ny misy fanambinana fa ositry ny fanambinana miaraka aminy de isakalina izy de mahazo révélation sy vision foana efa mandeha ny asany eto a efa misy zavatra mandeha eto a fa misy zava-baovao indray anao an'ity indray anao an'ity indray itsofokatsy indray anao andry indray
dia misy zavatra tena misy izy ity fahazavatsaina lalina fa ianao le midonaka efa tsy mandeha fiainana ny hofatrano tsy voaloha le zavatra ataonao tsy efa potika ianao koa tsy mbola be donaka dia miara-midonaka ao nareo fito mianaka tena asana devoly io rahalahy asana devoly io ary mila délivrena nareo fa tokony misy zavatra ary zay no natonga ny Davida ny teny ato amin'ny tantara voalohany toko fa 7 tantara voalohany toko fa 7 andiny fa 7 manao hoe dia ho sitraka ao ny tantaranaky ny mpanomponao aritra mandrakizay eo anatrenao fa zay tahinao Jehova ao dia voata mandrakizay zay tahinao Jehova dia voata mandrakizay dia zany tsy hoe tahina tapatapany na tahina 3 volana dia aveo miletika kely ndray dia tahina heritaona dia aveo ndray manjavona dia miady tsaina ndray fa zay tahinao Jehova hoe dia voata mandrakizay ary atoroko mihitsy zay fampianarana zay manomboka amin'ny sabotsy amin'ny famaranana ho avy zao hoe inona ny atonga amin'ny fiainanao tena mitoy dia tsy mety mijanona mihitsy io tsy mety rahaté zany io tsy mety potika zany io fa azo atao zany io fiainana misosa ny olana tsy maintsy misy ny obstacle tsy maintsy misy ny barrière tsy maintsy misy fa ahoana ny sotinao ary surmontenao atonga anao tsy maintsy voasotonao daholo zay zavatra manakatsakana rehetra fa sa tsy miteny anao koa hoe tsisy olana tsisy barrière tsisy obstacle tsisy an'izany tsisy an'izany fiainana tsisy ampandraraha zany ka tsy andalo obstacle tsisy mpandraraha zany ka tsy andalo problème tsisy orinasa ngezabe zany ka tsy andalo olana tsisy fiainana zany ka tsisy olana tsy misy an'izany tsy maintsy manatrika olana fa ny olana fotsiny samy manany azy ny olana fa ny zavatra ampianarina hoe ahoana ny andinganana fa mila dinganinao daholy zany zavatra rehetrarehetra ka ho tahin'Andriamanitra ny antsika rehetrarehetra sady ampianatra momba ny accélération zany fa ny afanganana no iresaka momba n'izany fanambinana no iresaka momba n'izany ahoana ny andinganana tonga ny fiainana hoe zay tahinao Jehova dia voata mandrakizay tsy hoe tahina tapatapany na tahina heritaona sy 4 volana na tahina ao anatin'ny 5 volana dia avy indray mikatso tanteraka miady-tsaina tanteraka non tsy zany ny resahan'ny baiboly fa zay tahinao Jehova dia voata mandrakizay zany hoe misy fahasoavana tsy akijanona ary rehefa nandinika ary mpino malala azo atao tsara zany azo atao tsara ny amo amin'ny mahapastera dia fiapetrako foana zany za tsy mirehareha tsy mire mba mijoro vavolombelona fa ny ainga tany amin'ny anankivalo mivahaony oloko mpino anankivalo tany Tamatavy tamin'ny 2003 20 taona lasa zay raika amin'ny 20 taona lasa mpino anankivalo dia ozy hoe raha tonga anankivalo mivavaka maninona ny tsy ho tonga 20 ary raha tonga 20 maninona ny tsy ho tonga 50 ary raha tonga 50 maninona ny tsy ho tonga 200 zany ny antoetsaina nanako zany dia finapetrako zany raha tonga 200 mivavaka maninona ny tsy ho tonga 1000 ary raha tonga 1000 izy maninona ny tsy ho tonga 5000 ary raha tonga 5000 izy maninona ny tsy tonga 400 ary raha 400 izy maninona ny tsy ho tonga 3 hetsy ary raha 3 hetsy izy maninona ny tsy ho tonga 2 tapitrisa ary manatratra an'izany tsika zao zany le défi satria zay tahinao Jehova ao dia voata mandrakizay tsy hoe ny tahina tapatapany tsy hoe tahina 20 taona dia vita tsy hoe ny tahina 50 taona dia samy miala fa mandrakizay misy fahasoavana ary azo atao mihitsy manatratra an'izany eo mitokantranonareo menakavy maninona ianao zao nefa nampiasa vola 2 alina ianao ny lasa rahetsy naninona ianao ny rahetsy maninona ny tsy ho tonga 10 hetsy ary raha 10 hetsy io maninona ny tsy ho tonga 3 tapitrisa ary raha 3 tapitrisa io maninona ny tsy ho tonga 5 ambin'ny 10 tapitrisa misy défi apetraka ry tanora
ary tiako apietsika ny ambopona ao mihitsy zany teniko zany raha efa manana trano roa ianao zao maninona ny tsy anana anankidimy ary rehefa manana tomobile telo ianao maninona ny tsy anana 7 azo tratrarina raha manana tsena efako roa ianao maninona raha velarina anankidimy raha manana tsena dimy ianao maninona raha atao 20 manerina Madagasikara raha manana 20 ianao atao 100 azo atao tsara fa saingy mila fitarihana zany raha vao tsy misy fitarihana fanay masina ianao aza miditra am'izany teniko zany fa potika ianao raha vao tsy mifanay masina miaraka aminao aza mitsofoka am'izany fa igady ianao ary potika ianao satria hosolokinin'olona fa raha fa mivoniny ianao ifampitatana amin'ny tompo hiaraka amin'Andriamanitra azo tratrarina zany jeune conquérant 2024 fampianarana lehibe zay tezana ny tanora ary hitahina ny tanora amin'ny sabotsy ho avy izao le izarana an'le 1 million ho an'ireo tanora tsy haiko mety ho 10 ny voasarika ao mety ho 12 ny tanora voasarika mety ho 20 ny tanora voasarika ny mety miakina amin'le vola mo no sarierina azo ny 1 million avy io de ho hitatsika fa ho tahin'Andriamanitra ianao aroambin'ny tompo zay no fotoanantsika ity fotoana amin'ny sabotsy famaranana le 24 février dia etsy amin'ny les 3 frères Andrefanambojanary na Mongote Andrefanambojanary am 7 ora maraina tsy diso apetraka foana fanamby rehefa ho avo tena mampiseho fahavononana fa tsy hoe am 7 fotoana manomboka de am 6 fefany ianao vao avy tsy vonony ianao fa dépassen'ny olona ianao fa faravakely ianao am 7 am 20 ianao fa mampiseho fahavononana eo anatrehan'ny tompo mitady anao ohatray koa nety bypass eto ny temple de la foi bypass na vaon'oloko bypass eo amin'ny rond point mbo manambola eo misy ny toeran'io ary ohatray koa nety akarobato ifampitatrantsika mpianatra anao ny famarinana ary tsy maintsy mandresy anao tahin'ny tompo felo madontomboka Rasiany anarako ny amatara ny besin'ny maroa dia ny fizarako sy ny fampianarako ny teny anglisy amin'ny réseaux sociaux ny pejiko moa zany dia English with Gracia no ny fahasahiranana sy ny olana nisy teo amin'ny fiainanay rehefa nandeha ny fotoana dia noho ny fitahian'Andriamanitra moa zany dia vita soamantsara ihany ny fianarana dia tao aorianan'izay nanomboka ny tady asa fa tsy nahita asa mihitsy rehefa nandeha ny fotoana dia nandray ny fampianarana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra nanomboka nanangana ny pejy dia isaorana be dia be Andriamanitra fa ny vokatra izay dia amin'izao fotoana izao mandeha tsara ny asa ary izao mba manomboka fantatry ny olona izao amin'ny resaka fampianarana ny teny anglisy ankino eo ampelantanan'Andriamanitra ny fatanoranao tanteraka ny asanao ny hoavinao fa tsy anenina ianao ary afaka ny avita zavatra goavana ary afaka fitahiana ho an'ny hafa ihany koa ny fisianao rehefa manana an'Andriamanitra amin'ny fiainanao ianao. Fa nefa ny anarako 5 taona misehatra amin'ny alalan'ny varotra raha ny volany ingana dia kely dia kely fa noho ny vavaka nataon'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny tsodrano izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia ankehitriny voninahitra ho an'ny tompo fa nahazo fiara nahazo trano ka tia teny aminao tanora manao hoe na dia tanora azy ianao dia afaka ny vita zavatra ao amin'i Jesosy na dia tanora azy ianao dia afaka andeha lavitra izao aloha raha ndrea manampy so tanora mpandraharaha tompona orinasa io orinasa io izay nitomboka tamin'ny kely fa ankehitriny anefa dia miroborobe ny orinasa miakatra ny chiffre d'affaires mampiasa olona maro ary mamokatra vokatra maro izay efa miparitaka manerana ny nosy any ivelany mitombo ihany koa mpiara-miasa sy ny orinasa vahiny izay miara-miasa aminay izany rehetra izany dia no fahasoavan'Andriamanitra ny fahatokiana azy ny fankatoavana sy fampiarana ny torolalana mpanompony
ny fahazotoana manompo azy ary ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Natokony tompo tamin'ny kely izahay ary nataony ho mpanapaka amin'ny be. Fetana tompo daholo tompoko. Tokony anarako 5 taona. Manasa antsika tanora rehetra ho avy mandritra n'ity seminaire ho an'ny tanora ity fa tsy hanenenanao ny fahasoavana izay ho raisinao mandritra n'ity ray volana ity mijoro vavolombelona amintsika ako fa raha ny angiana dia tena tao anatina fahasahiranana tao anatina fahantrana niaraka tamin'ny ray aman-dreny fa rehefa nitohina nompo an'ny tompo dia ny tompo manandratra ny tompo mitaha ny angiako voaloha niasa tamina organisation internationale anankiray teto Madagasikara dia ny karama kely nandritra ny volana maromaro niasana tao nentina ny ainga nahodina tsikelikely mividanana tomobile dia nahodina dia mahagaga ny fitahin'ny tompo fa tonga amina centaine de millions maro ny vola dia amin'izao fotoan'izao efa manana fiara tahin'Andriamanitra misehatra amin'ny alala varotra sy zavatra maromaro dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Manasa antsika tanora tsy hanenenanao fa tongava maro tsika rehetra tompoko. Tahin'Andriamanitra daholo tompoko randriana tenena Radoir Joannès 23 ans mbola tsy manambady noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny torohevitra tsodrano fitondrana mambavaka ihany koa izay nataon'ireo ray aman-dreny ara-panahy ray aman-dreny ara-nofo dia mba voafidy ho gérant ana succursale anankiray ana orinasa ngeza be manerana an'izao tontolo izao ho représentant local eto Madagasikara. Orinasa izay efa manana filiale sy sampana be dia be manerana ny Afrika, Eropa nefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ho taminao teo dia voafidy ho gérant an'izy ireo eto Madagasikara ny tena koetsy andanin'izany dia miasa ihany koa en tant que assistant administratif amina orinasa anankiray eto Antananarivo tsy nionona tamin'izay anefa fa niezaka nitady loharano hafa dia mivarotra eo ihany koa ny tena mivarotra produit maromaro ampidiram-bola satria ny asan'Andriamanitra mila vola izany rehetrarehetra izany tsy noho niezaka eo ihany niezaka tsy noho ny fahaizana na dia mianatra sy nandrato fahalalana tany an-tsekoly aza fa nisy ray aman-dreny tao ambadika tao nanoro-hevitra nitsodrano nitondra mambavaka nampianatra tamin'ny lalana tokony izorana sy tokony alea nanoro rehefa misy tsy mety nanoro rehefa misy sosikevitra sy torohevitra dia tsy ny finy izy ireo azy samy rery fa nozarainy dia mba tahaka izao ny tena androany makasitraka tompoko tahin'Andriamanitra daholo. Jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasa, tanora manan-karena ary tanora manangana tokantrano feno fahasambarana. Izany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary fahafolo fa 17 ary ny fa 20 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frères André Fanambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita izay atao. Tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho izany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriamalala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana. Ho tahin'Andriamanitra ianao.